mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. tonga eo amin'ny fotoanany zaza minono indray tsika zao rakizy efa mahazatra tsika zao fotoana izao fa androany dia andaontsika ataontsika andro manokana indray ny enotsika ny tenin'Andriamanitra merana antsika lesona fa melony zavatra rehetra dia taka ny mahazatra indray aloha na zany aza dia ifampiarahapitsika dia ivavakintsika dia hanohy lesona tahoary iry aorianan'ny telo dia ifampiarahapitsika isa roa telo manaona falita faona ravo mahitanao manaona enao manahoana ny zaza-minono manahoana ny ray aman-dreny manahoana ny zoky-zandry falifaly daholo eny ary dia ary ny tompontsika ny fotoana dia ndeha akambana ny tanany dia ahondrika ny loha akipy ny maso ivavakintsika Jesosy malalo misaotra anao zahay fa mbola afaka merina lesona indray ampio zahay mba hahay ankatoa sy hainy tsara misaotra Jesosy eo amen. Efa lesona fahatelontsika zao rakizy efa marana ny 3 volana dia andeha raha tsika mamerina ara ny lohateny dia rehefa aveo ataontsika indray ny tsenjery lesona fahatelo mofo sy hazan-drano tsy anjery aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra averina aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra ao mahafinaritra efa enitsika tamin'ny heriny efa nianarantsika tamin'ny heriny tany am-piangonana fa nanao fahagagana i Jesosy reraka be Jesosy tamin'izay fa satria efa avy nampianatra ny olona izy efa avy nanasitrana marary izy nanao fahagagana be dia be Jesosy fisaka be Jesosy dia andeha hoe akaina hony zareo dia Lazara zareo akaina gaga be ny olona hoatray fa andeha ho aiza rery Jesosy reny andeha akaina hony zareo andeha akeny amin'ny tendrombohitra na hoeny amoron-drano dia makamakaina lasa zandry Jesosy dia tsika zany tsy maheno anazy indray ohatrany tsy mety zany fa andaontsika anaraka anazy Lazara Jesosy taingina sambo kely zareo nandeha izy taingina an'ilay sambo kely teny ambony rano rehefa nahevahevan'ny rano dia ireny olona tsy nanaiky fa nandeha nanaraka indray andaontsika andeha ho anipitany rano tonga dia tsy anaitsika endry Jesosy dia enitsika miaino an' Jesosy indray tia miaino an' Jesosy angeny olona rakizy
mahafinaritra ny olona ny miaino an' Jesosy. Iny ny sambo kely nandeha natopatopan'ny onja kely sisa teo tonga eny amorona, iny fa tonga teo amorona. Gaga be ny olona hoe ny Jesosy hoe ary efa tonga eto reto. Gaga be koa ny mpianatra, faly ihany koa anefa Jesosy nahita an zareo hoe tady anazy ny olona satria te hiaino an Jesosy mampianatra. Dia ozy ny mpianatra hoe alefaso mandeha hoe Jesosy fa tsika ange akany. Dia lasa Jesosy naka toerana, nanaraka anazy ihany ny olona, te hiaino azy ny olona. Dia tsy nijanona Jesosy rak'izy fa nampianatra indray araka ny mahazatra. Tiany Jesosy ny manao soa amin'ny olona. Tiany Jesosy ny mampianatra ny olona. Na aiza lalakalehantsika, na inona ataontsika, dia afaka mandray fampianarana ataon'i Jesosy foana isika. Andehantsika eo akaikin' Jesosy ary, andehantsika ho tia haino an' Jesosy ary, anao tahaka an' Jesosy ho tia ny olona rehetra. Izay indray no lesitsika andriana ary, fa andeha averintsika ny lohateny sy ny tsy anjery. Lesona fahatelo, mofo sy hazan-drano. Tsy anjery, aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra. Bravo! Efa manomboka mahay sahady ny ankizy kely. Dia izay indray aloha ary ny fotoanantsika androany. Andehantsika hifanao veloma ary dia amin'ny herindray tohizantsika ny lesona. Ao ary aorianany isa 3, isa 2, 3. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma, veloma, amin'ny herindray. Veloma tompoko amin'ny herindray izany. Dia samy endry tsara ny ampiangonana. Eny ary mandra-pioana rankizy, mandra-pioana ray aman-dreny. Manona fahasoavan'i Jesosy amin'ny ankizy kely rehetra tratry ity sabata mahafinaritra ity. Eny rankizy tonga indray ity ny fotoana izay ny fanomezantsika hiaraka amerina ny lohahevitra fahafolo indray ary isika izay manao hoe inona itony, inona itony. Ny andalan-teny izay nataontsika tsy enjery nandritra ny enemana dia taiza ireny nahitantsika azy tao amin'ny Isaia 7:15, 17 sy ny 14. Andao nge averintsika miaraka raha manao ny sabatako ho fahafinaretana ianao dia hiravoravo amin'ny Jehova ianao. Andao nge averintsika tsara raha manao ny sabatako ho fahafinaretana ianao dia hiravoravo amin'ny Jehova ianao. Isaia 7:15, 17 sy ny 14. Inona indray ary ny afatra tiany Jesosy ho asy ianao? Inona ny tiany Jesosy ho ampiaritsika eo amin'ny fiainantsika? Tsy inona rankizy fa izao, raha tointsika ka mivonina ny tandrina ny sabata, anamasina ny sabata ary aka fifaliana ao anatin'ny sabata dia midika izany fa makasitraka an'Andriamanitra itsika amin'izay rehetra nataony antsika. Ary marika izany fankasitrahana izany koa dia miankoaka eo anatrehany mandrakariva itsika raha manatanteraka ny fitandremana ny sabata. Ka asain'i Jesosy izany sasy ianao azoto hiditra amin'izany sabata izany. Ka dia ny tompo hitahanao manokana azoto ho any am-piangonana hanompo an'i Jesosy rehefa sabata. Dia andao indray ary arahana ny tantara. Fantatrao ve hoe ohatrany ahoana izany any anefitra izany? Mafana be rehefa atoandro ary mangatsiaka rehefa alina, ary fasika daholo no diavina fa vitsy na tsy misy mihitsy ny zava-maniry. Aiza ny mety ahitanao sakafo any anefitra? Nanao dia lavitra tany anefitra rankizy zanak'Israely, ary rehefa kely sisa dia ho lany ny sakafon'izy ireo. Inona ary no nataony? Araka ny hevitrao, nikarakara fatratra ny zanak'Israely Andriamanitra. Nandefa rahona izy nandritry ny andro mba hanome aloka ho azy ireo hiarovana azy amin'ny masoandro izay migaingaina any anefitra.
nandefa andry afo kosa izy rehefa alina mba hanazava ny toerana nijanonan'izy ireo. Nanafaka azy ireo avy amin'ny tany Egipta izy ary nitelona ny fahavalony tao amin'ny ranomasina mena. Nanomboka nitaintaina nefa ny zanak'Israely. Efa 9 herinandro izy ireo no navoaka an'Andriamanitra avy tany Egipta. Ary efa kely foana sisa dia ho lany ny sakafo izay nentin'izy ireo. Tamintsika tany Egipta dia nanana sakafo maro azo nohanina isika. Hoy izy ireo ny monmonina. Aty anefitra aty anefa isika dia ho faty ny anohanana. Nitaraina mafy tamin'i Mosesy izy ireo. Mazava loatra fa tsy fikasan'Andriamanitra akory no nahatonga azy ireo ho fatinoana any anefitra rakizy. Nandatsaka mofo avy any an-danitra aho, hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy. Ho hitanareo izany amin'ny maraina. Hivoaka isan'andro ny olona ary hanangona izay sahaza azy. Saingy tsy azon'izy ireo ataony mitahiry izany hatramin'ny ampitso. Ary ho zahako toetra izy ireo raha hanaraka ny torolalana omeko. Tena rakotra zavatra fotsifotsy boribory manifinify tokoa ny tany ny ampitson'iny. Talanjona ny olona, ino ny tony? Hoy izy ireo ny verimberina na ny tany. Ohatra ny oram-panala ny fijery izany teo amin'ny tany, hoy Mosesy tamin'izy ireo. Io ny mofo nampanantenain'Andriamanitra ho anareo e. Manangona izay sahaza ho anareo anio. Fa aza miezaka nitahiry izany amin'ny rapitso tsy ho tsara intsony izany. Noho izany dia natsoin'ny olona hoe mana ilay mofo. Nangon'izy ireo izany ary nandramany. Mamy tahaka ny tantely ny tsirony sady ampy ho an'ny rehetra. Kanefa raha ho vatany vao ny anafana ny andro dia nitsonika ireo mana sisa tavela teo amin'ny tany. Tao ireo olona nanangona be dia be. Kanefa rehefa nafatrana izany dia tsy nahazo afa-tsy erany famarana fotsiny izy ireo. Tao ireo nanangona kely ary rehefa nafatrany koa nge izany dia erany famarana koa no azony. Aza mitahiry anio na dia kely aza ho an'ny ampitso. Hoy ange ny teny efa nolazain'Andriamanitra e. Saingy nisy tamin'izy ireo tsy niraraha izany rakizy. Ny ampitso maraina dia feno olitra sady nasiso io mana io. Tsy lanin'izy ireo. Tamin'ny andro fahenina dia hafa indray ny toromolalana. Anio ianareo dia mila manangona avo roeny. Hoy Mosesy, sabatan'i Jehova raha ampitso, andro fitsahana. Tsy hisy mana angonina eny amin'ny tany raha ampitso maraina. Noho izany dia mangalahy izay ampy anio ary andrahoy na ampangotra izany saingy mitehiriza ho amin'ny rapitso. Tsy hisy olitra ireo fatra avo roenina saina nangonin'izy ireo. Saingy ahoana hoy ianao? Nisy ireo olona tsy nanangona avo roeny arak'izay nasaina nataony. Ny nataony indray dia ny fomaraina ny sabata. Nanantena ny ahita mana. Tsy maintsy mianatra leson'izy ireo. Na dia mafy azy izany ary voatery niakitra ny anohanana. Mazava ho azy fa tsy nisy mana teo amin'ny tany tamin'io sabata maraina io. Ary tsy nisy koa tamin'ny sabata hafa rehetra taorian'izany. Hatramin'ny veny izy ireo no handay tsy hanaraka ny torolalana izay nomeko, hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy ny saina. Ny tantarany mana rakizy dia mampianatra antsika zavatra roa. Voalohany, tahaka ny zanak'Israely dia manome voninahitra an'Andriamanitra isika rehefa mankatoa azy. Ny fanarahana ny torolalana omeny dia fihetsika izay maneho fanompona. Mampianatra antsika koa izany fa Andriamanitra no mahafantatra ny zava-miseho mihoatra noho isika. Ny planiny ho antsika dia natao azy ho antsika. Ny fanarahana ny torolalana omeny no an'ny lalana iray hahatonga antsika ho faly mandrakariva. Te ho sambatra ve ianao? Tena sambatra. Arao ary ny torolalana e. Mila fotoana maharitraritra ny zanak'Israely vao nianatra fa nilain'izy ireo no nanaraka ny torolalana izay nomen'Andriamanitra mikasika ny mana. Noho ny fakany dia azon'izy ireo ihany izany. Ary tsara izany satria izany ny sakafo nomen'Andriamanitra azy ireo na handritry ny 70 taona nandehanany Taizare tany anefitra. Nianatra ihany koa izy ireo ny amin'ny mahasarobidy ny sabata amin'Andriamanitra. Tiany anaovan'izy ireo sy anaovantsika izany ho andro manokana miavaka amin'ireo andro hafa. Rehefa nitandrina ny sabata ho andro manokana izy ireo ka tsy nanao raharaha toy ny fanangonana many dia naneho ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fankatoavany azy izy ireo tamin'izany. Ary izany ny tena fanompo-pivavahana nataon'izy ireo ho an'Andriamanitra. Tsarovy ary rakizy fa miakoka amin'Andriamanitra isika rehefa mahafantatra isika fa mila mitandrina ny sabata ary mankatoa an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Tena faly mandrakariva izahay
miaona sy mizara aminareo mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Amitina izay ny anarana nandritry ny herinandro indray tsika dia ny lesona 10 izany. Lesona 10 izay haintsika tsara mitondra ny lohateny hoe mitafy ny fiadian'Andriamanitra. Mitafy ny fiadian'Andriamanitra. Ny tsenjerintsika dia eo amin'ny Efesianina 4:9 andininy 7:12. Efesianina 4:9 7:12 manao hoe ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Zay zany ny tsenjerintsika. Tao anatin'ny lesona izay nianarantsika zany dia ny tantaran'ireo mpianatra tao amin'ny klasin'ny Monsieur Andrews ilay izy. Fa raha ny tontolo-kevitry ny tantara no raisina dia mbola ny 4 napetraky Paoly no resahantsika. Efa mamarana ny taratasy ny Paoly. Efa manandindina azy ny faran'ny fiainany dia te hanafatra mafy an'ireto mpanaradian'i Jesosy izy. Nanoratra ny taratasy farany izy dia ny fanaovam-beloma izany. Kanefa ny zavatra tena nanahirana ny sainy dia ny hanampy an'ireo mpanaradian'i Jesosy mba hiaro tena amin'ny fanangolen'ny devoly. Fantany fa hiady mafy izy ireo ary tsy hiantra azy mihitsy Satana. Dia mila miaro tena izy ireo. Ho mafy ny ady dia nolazainy fa tsy miady amin'ny nofo amandrà isika ozy izy fa amin'inona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary tao anatin'izay tontolo-kevitra ny taratasy farany izay nosoratan'i Paoly izay no ny fampiresahan'ny klasin'ny Monsieur Andrews sy ny mpianany. Nampianarina tao fa raha te aombitsika eo amin'ny ady izay fanandrianana amin'ny Satana dia tsisy afa-tsy ny manana fiarovana. Hita tamin'ny alalan'ny sary anohitra izay namen'ny Ramse, sary sokatra izay tsy misy tranony, izany hoe tahaka ny sokatra miboridana ihany, izay tsy mety velona mihitsy raha tsy misy an'iny tranony iny. Tsy afaka ny velona ny sokatra raha tsy misy an'izay tranony fiarovana azy izay. Dia tahaka izany ihany koa ny mpanaradian'i Jesosy, tahaka izany ny kristianina raha tsy manana fiarovana sy fiadiana izay amelezan'ny Satana antsika. Efa araka ny fantatsika dia tsy hiantra antsika Satana. Ary amin'ny herintsika maha olombelona antsika sy amin'ny mahatsika antsika dia tsy haharesy azy velively isika na oviana na oviana. Tsy haharesy azy velively isika fa tahaka ny sokatra tsy manana fiarovana. Tahaka n'ilay sokatra kely izay tsy misy an'ilay hodiny matevina. Dia raha ohatra izany isika ka te handresy sy hanana hery dia mila mandray fiarovana. Dia izay ilay natoron'ny Paoly dia ilay fiadiana voalaza ao amin'ny Efesianina 4:9. Misy maromaro izy ao izay inoko fa mbola averintsika ho vakiana indray raha te handresy isika. Raha te hiaro tena amin'ny fanangolen'ny devoly sy handresy azy dia mila ireo fiadiana izay tsy iza fa Andriamanitra mihitsy no manome azy. Ary tian'Andriamanitra raha raisintsika izany fiarovana sy fiadiana izany. Ny lesona izay nomenantsika nandritry ny herinandro dia nampita tamintsika fa miankoka amin'Andriamanitra isika rehefa mitafy an'izany fiadiana izany. Anisan'ny fiankofana amin'Andriamanitra izany ny fandraisana an'io fiadiana io satria ahafahantsika mandresy ilay ratsy. Ny zavatra tokony ho tsapantsika ihany koa dia ny ankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny hanomezany an'izany fiadiana izany ary hananantsika fahavononana ihany koa mba hitafy izany fiarovana sy fiadiana amin'ilay ratsy izany. Andeha ary sika hanapa-kevitra. Amaly amin'ny fanapahan-kevitrintsika hoe Andriamanitra raisiko ny fiarovana avy aminao.
raisiko ireo rehetra no tany isainao mba hatonga handresy ilay devoly satria tsy afaka ny andresy azy velively aho sady zandry tanora fanapaha-kevitsika angatao amin'Andriamanitra mba hanampy anao izy. Izay ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Mino aho fa nitondra fanapaha-kevitra tsara, hitondra fahavononana vaovao indray ary hanampy antsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra iny. Masotoa mandrakariva mianatra mandram-piona amin'ny manaraka iny. Endrika falifaly, endrika sarika, endrika miramirana hatrany an-trano no iaonana amin'ntsika zatovy namana rehetra indray tratran'ity sabata ity ho antsika izay hoe mijery amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ny vidéo ny pejy Facebook ny Radio Asis isika ihany koa izay manaraka ny enina amin'izao teboka efatra amin'ity sabata ity. Hovitintsika ao anatin'ny fotoana fohy kanefa andraisantsika lesona ilay lohateny manao hoe ny zavatra ilaina ho amin'ny fifoazana. Anisan'ny lohahevitra lehibe eo amin'ny fivavahana kristianina mihitsy ity hoe fifoazana ity. Dia amin'ity anio ity zany tsika dia andray lesona afatra manokana mahakasika an'izany hoe fifoazana izany. Ny zavatra ilaina ho amin'ny fifoazana. Zany hoe misy zavatra ilaina zany ho amin'ny fifoazana io. Fa hatramin'izay nge tsika hoe mifo e, andao amin'izay fo e, eo fanarana ny tompo. Dia misy fahadsoan-kevitra maro be, andao ifo e. Dia mandindihy, dia miorakoraka, dia mitehaka, dia raha tsy manao an'izany dia tsy mifo. Andao ifo e. Dia misy karazan-javatra maro be izay azo lazaina hoe fihetsiketsehana ivelany ihany fa tsy tena fifoazana. Inona raha zavatra ilaina ao amin'ny fifoazana? Andeha vakiantsika ny ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faha 12 andininy 5 dia izao voalaza. Jehovah Andriamanitry ny Israely no nitokiny fa nifikitra tamin'i Jehovah izy ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy. Zany no antsoina hoe zavatra ilaina ho amin'ny fifoazana. Ny tantaran'ny Ezekia moa zany no anisan'izay esintonantsika ny lesona io ao amin'ny tantara. Ezekia dia anisan'ny nahintsy tahaka ny Davida rainy. Zany no antsoina hoe fifoazana, mahitsy. Ary izay tsara nataony teo aloha dia tohizana. Zany no antsoina hoe lehilahy sy vehivavy mifo. Ary anisan'ny nanapirofo ny fifoazana ny ainan'i Ezekia, ny tokony natao ary ilaitsika ihany koa dia nanamboatra ny tranon'i Jehovah izy, nanatsara ny tranon'Andriamanitra izy ary nanamasina ny tranon'i Jehovah izy. Zany no antsoina hoe fifoazana, ilaina ao amin'ny fifoazana zany. Fa mba hananatsika ve zany? Tsika ve tena mba manatsara ny tranon'Andriamanitra, mba mandray anjara amin'izany fanatsarana ny tranon'Andriamanitra zany ve tsika? Sa manao ahoana? Efa fifoazana nge zany. Ary indrindra ilay andininy izay nresahana teo, Jehovah Andriamanitry ny Israely no hitokiana. Rehefa tena matoky ary mitoky amin'Andriamanitra ianao dia mifo ianao zay. Fa raha mbola zavatra hafa nitokianao dia tsy mbola anatin'ilay fifoazana ianao zay. Nifikitra tamin'i Jehovah izy ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy. Zany ihany koa no anisan'ny zavatra ilaina ho amin'ny fifoazana, mifikitra amin'i Jehovah. Tsy miala amin'ny fanarahana azy. Zany ry havana no antsoina hoe fifoazana, fa tsy ireo fihetsiketsehana maro be izay lazain'ny olona fa hoe fifoazana. Zany hoe raha fitinina indraimbava dia izao ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly, ny fanarahana izay lazain'ny Baiboly no antsoina hoe fifoazana marina. Maniry mba no fanandramana ny amin'izany ianao. Ka raha misy zany fanontena manao hoe inona zavatra ilaina ao amin'ny fifoazana dia efa manana valiny ianao. Toy izay fotoanantsika ho amin'ny rapitso indray fifaliana Alain Franco ho amin'ny sabata indray ihany koa. Veloma tompoko. Ampifaliana indray ry namako no hiarabako anao sy ny ankohonanao amin'ny alalan'izao fiarahantsika mandinika ny lesona sekoly sabata izao, lesona 10. Lohateny manokana tsy dia tsara kanefa lohateny anankiray izay tena ilaitsika
am'izao vaninandro avelomantsika izao. Milohan'ny andiniantsika izany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, andinika indray hiara-hianatra ny teninao zahay. Mangataka anao mba hamela ny elokay nadio anay ianao, ka lay fanainao masina zay fanampanantenainao fa omenanay no irinay mba ampianatra no lalana anay ka mpafantatra anay ny marina rehetra. Mitahizo ampiara-mianatra izao aoka ny fahasoavanao amin'ny tsiraray avy aminaran'i Jesosy. Amen. Ity ampiandohana dia atolotratsika hatrany ny fiadanan'ny Tompo mba anjaka amponao sy ny ankohonanao mandritra izao fiarahana izao. Ny lohateny dia hoe ariary ny filalaovana angatra. Paoly anatin'ilay tontolo ny fifanandrinana lehibe izany loha hevitra diniantsika androany izany, ahariary ny filalaovana angatra. Ny andinina tao tadina moa dia izay nisoratan'ny apôstôly Paoly amin'ny Tesalonianina 1:4 ka ny andininy 5:10 sy 7:10 izay manao hoe fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fihain'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hiaraka aminy hoeniny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny abakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandraka riva isika. Andinin-tsoratra masina izay mifono fanantenana, andinin-tsoratra masina izay mamelombelona izany andininy vakitsika teo izany. Fa le lohateny ahariary ny filalaovanangatra. Tena hitatsika izany ankehitriny fa tena amin'ny toerana maro samihafa, amin'ny aino aman-jery, ny tantara mandeha isan-karazany dia toa mampiariary izany filalaovanangatra izany. Ary ahoana tokoa ny fandeha ny toe-javatra io. Ary mpiara-mianatra, ny lainga voalohany izay napetraka Satana ho an'ny olombelona dia le teny amin'ny Genesis 3 ka ny 4 manao hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Betsaka ny olona no mino an'izany ary mbola mino an'izany, ary zay ny tena toe-javatra mampalahelo indrindra, ary toe-javatra izay tena nafafony Satana hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. Ny lesosika dia maneho amintsika fa tanteraka tany Edena famitahana io rehefa namitaka ny olombelona voalohany izy Satana. Ary mbola izany famitahana izany ihany koa no mbola mitaka ny olona amin'izao andro farany izao, ny amin'ny mombany amin'ity fahafatesana ity. Ny fahafatesana tokoa mantsy no toe-javatra anankiray mampivara-ontsana ny taranak'olombelona. Ny fahafatesana tokoa mantsy no tena mandripaka olona maro maneran-tany, kanefa ny fahafatesana na tiana na tsy tiana dia io no toe-javatra tsy maintsy iseho, tsy maintsy hitranga raha mbola tsy tonga Jesosy. Kanefa na izany na tsy izany aza dia ny lesona kosa nefa dia manome ny vahaolana amintsika fa eo anatrehany ny fahafatesana ireny, ny vahaolana sy ny mampitraka antsika dia ny fifandraisantsika isan'andro san'andro amin'ny Kristy, ka ny fifandraisantsika amin'ny Kristy no mampiorina antsika ilay fanantenana izay nresantsika tamin'ilay andininy natao tadiana teo. Ny jerevantsika voalohany zany dia ny mikasika ny amin'le hoe ny fanahy tsy mety maty ve, inona tokoa no mitranga rehefa tonga ny fahafatesana. Ahoana marina ny amin'ny filalaovanangatra io amin'le fiteny anankiray moa dia hoe ny spiritisme izany. Ilay frantsay atao hoe Léon Rival na atsoina amin'ny teny anarabositra hoe Allan Kardec tamin'ny taona 1790 tany no nanorina ity filalaovanangatra ity voalohany. Ary zao ny zavatra nylazainy, ary na izy aza dia malala fa tsy ara-dalàna ity fikambanana natsangany ity. Hoy izy hoe tsy misy zavatra tsara aminy, lainga ny betsaka ao anatiny, sangisangy ratsy, fanambakana ho an'izay miaino, sandoka satria ny havanao sandohana, afetsifetsena
ary ny tena nataony ty le frantsay Léon Rival aty dia nararoty ny toetra mora miniminy foana eo amin'ny toetran'ny olombelona sy no ararotiny ihany kio ny fihetsepon'ny olombelona zay mora malahelo. Amin'ity filalovanangatra aty dia araka ny volazantsika teo zany anganogano hevitr'olombelona filozofian'olombelona ny amin'ny hoe tsy misy tsy maty akory ny maty ny tena marina dia zao hoe mbola afaka mandehandeha any ivelan'ny fahafatesana ny fanahin'ny olona ary ny tena nampalahelo dia vetivety ho hevitra jentilisa io dia tafiditra teo anivon'ny fiangonana ary dia notoriana aza eny ambony polipitra ny fiangonana izany toe-javatra izany. Ary dia izao zavatra izay zany ny lahan-kevitra momba tsy fahafatesan'ny fanahy dia anisany anankiray fampianaran-diso ngezabe nihitra teo amin'ny fiangonana ary kanefa izy io dia tena fanompoatsampy avy amin'ny jentilisa. Noraran'Andriamanitra nefa izany tamin'ny fotoan'andro amin'ny bokin'ny Levitikisa 7:7 ny bokin'ny Deutéronomie 8:20 dia tena nandrara an'izany Andriamanitra ary voalaza fa izay rehetrarehetra manao an'izany dia natao maty tokoa. Tena zavatra nitsanga izany rehetrarehetra izany. Ry mpiara-mianatra namana isany asan'ny Satana ny filalovanangatra ary ny filalovanangatra dia manova ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra satria manjary mino zavatra tsy tokony hisy akory ny olombelona eny fa na dia ny kristianina aza. Ny finoana fa ny maty dia mbola afaka mandehandeha eny ary ny tena loza aza ny mampalahelo dia hoe ny maty dia miakatra makany an-danitra avy hatrany amin'ny fotoana hafatesany. Kanefa dia izao ny zavatra mitranga tsy araky ny Baiboly izany. Fa saingy izao ny mampalahelo efa taonany maro no nisy izany toe-javatra izany gany ka tena latsapaka ao am-pon'ny olona ka sarotra amin'ny olona tokoa no miala sy tsy mihevitra an'izany. Amin'ity androany ity ry mpiara-mianatra namako izany dia tiako nilaza aminao fa ireo rehetrarehetra izay nanorina sy mbola milomano zany filalaovanangatra izany betsaka izy ireo betsaka ny akamaroany izy ireo dia mifara mandraka riva amin'ny fara tsy tena ratsy fiafara izy ireo ary ny akamaroany izy ireo aza dia tena lasa dala mandra-pahafatiny. Andeha ho jerevantsika ary vetivety manahoana tokoa moa ny amin'ny fahafatesana voalaza amin'ny testamenta taloha. Manahoana ny amin'izany fahafatesana izany tsara ihany mantsy mba ilazantsika manahoana ny amin'ity fahafatesana ity. Izao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Mpitoroteny 5 ka ny 10. Izao no voalaza ny ten'Andriamanitra mikasika ny amin'ny fahafatesana. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona. Averintsika indray mandeha ny maty tsy mahalala na inona. Firifiry anefa rehefa tonga ny fahafatesana mbola be dehibe no miresaka amin'ilay olona mivalapatra eo, mbola mametraka hoe mandriam-piadanana ianao. Ry mpiara-mianatra namana izany ny maty tsy mahalala na inona, tsy manana valim-pitia intsony ary tsy manana anjara amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Ny maty tsy mahalala na inona. Ao amin'ny bokin'ny Salamo, ao bokin'ny Salamo 1 ka ny 5 dia milaza zao teny zao ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fahafatesana. Fa tsy misy fahatsiarovana anao any amin'ny fahafatesana. Any amin'ny fiaina tsy hita iza no hideranao. Izay rehetrarehetra mandalo fahafatesana zany tsy afaka hideran'Andriamanitra intsony. Ary tsy misy fahatsiarovana an'Andriamanitra intsony ry hava any amin'ny fahafatesana. Ao amin'ny Salamo 5:1. Salamo 5:1 ka ny 7. Salamo 5:1 ka ny 7. Dia zao no 7:7 azafady. Salamo 5:1 hoy izy hoe ny maty tsy mba hideran'i Jehova. Ny maty tsy mba hideran'i Jehova. Tsy misy ninona azo atao aminy intsony rehefa maty
zay ny voalazany testameta taloha any bokony joba aza moa rehefa manam-potoana eo dia afaka mamaky ny bokony joba fa na ny maty sy malala na ny fonena ny intsony aza ny maty sy mahafantatra intsony inona ny mahazo ny fianakaviany mahazo fitahina ve sa tratra ny fahasairanana tsy ry havana tena tsy malala na inona tsy mampianatra ny amin'ny tsy fahafatesany fanahy ny testameta taloha zao ny voalaza ao boky ny Ezekela ny Ezekela toko 7 Ezekela toko 7 dia manambara ny ten'Andriamanitra fa hoe ny fanahy izay manota no ho faty ny fanahy izay manota no ho faty ary zay ny zavatra mitranga ry mpiara-mianatra namanisany tsy araky ny baiboly tsy fantatry ny baiboly tsy fantatry ny baiboly zany hoe ny fahafatesany fanahy zany eo amin'ny Ezekela toko 7 azafady ka ny 20 dia zao ny voalaza le teny ny fanahy izay manota no faty zay ny voalaza ny amin'ny testameta taloha mampianatra zany ny testameta taloha fa rehefa maty ny olona dia maty izy areo amin'ny boky mpanjaka voalohany toko 2 dia milaza fa zay maty rehetra dia mijanona ao amin'ny fasany ihany izy nodimandry izy any amin'ny razany zay ny fanambarana ny fodimandry zany dia anondrona ny fahafatesana anankiray ry mpiara-mianatra ny baiboly dia milaza fa ny fahafatesana dia fitsaharana tsy hafantarana na inona intso efa samy niatrika an'izany fahafatesana izany siketrarehetra fa samy niatrika an'izany teo amin'n'ivon'ny fianakaviana teo amin'n'ivon'ny namana teo amin'n'ivon'ny toejavatra maro samihafa fa ny bokony Joba ny bokony Daniel dia manambara kosa izy manao hoe ny fahafatesana izy dia fialan-tsasatra ao amin'ny torimaso mandra-pahatonga ny fitsanganana amin'ny maty tsy misy ny fanahy tsy manambatana zay mieloely mba hifandray amin'ny velona na dia misaona sy ny maty aza isika dia sainy amin'ireo maty eo amin'ny Kristy ny maty eo amin'ny tompo nanakipin'ny masony izy eo amin'ny fahafatesana ary nahoana ny alavampotoana mandra-pahatonga ny fiavian'i Kristy dia ny zavatra hitany ao aoriana n'ilay fatoriana amin'ny fahafatesana dia ny fiavian'i Jesosy fanondrona ary ho azy dia tsy ela taminy ilay fahafatesana zay natoriany nandrisitra ny fotoana ela tao ary ahoana kosa ny anambarany sy ny testameta vaovao ny amin'ity fahafatesana ity manana ambara am'izany soratra masina dia tsy mifanohitra testameta taloha sy ny testameta vaovao tsy mifanohitra noviana fa zao ny fanambarana nataon'i Jesosy tamin'ny fahafatesany Lazarosy lay sakaizany zay nandalo fahafatesana amin'ny filazantsarany Jaona toko 110 ka ny 110 ka hatramin'ny 410 manao hoe izao no nolazainy ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy matory Lazarosy sakaizantsika fa handeha mo azy aho dia hoy ny mpianatra taminy tompoko raha matory izy dia ho tsara ihany nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy ny testameta vaovao zany dia mampiasa ny torimaso ho tandindo ny fahafatesana ny baiboly dia manambara manaiky fa tsy misy fahatsiarovan-tena ao amin'ny fanahy tsy mety maty izay mandao anatin'ny vatana aorianany fahafatesana matory ny maty mahafinaritra nefa dia izao hoe nandresy ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana Jesosy tsy nahatazona azy ny fasana ary ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty no antoka ho antsika rehetrarehetra fa izy ny fitsanganan'ny maty ndray androany ary zay nambarany Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko 10 manao hoe fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ry mpiara-mianatra namana torimaso
ny fahafatesana kanefa torimaso izy antenaina fa mbola ifo tsy anjaran'ny olombelona mamoa azy fa Andriamanitra araka ilay tsenjery mana hoe fa ny tenany tompo no hiditra avy any an-danitra ny fiantsona sy ny trompetan'Andriamanitra ary feon'ny arkanjely ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana no mifoaza zany ny ten'Andriamanitra mifoaza ianareo zay matory eo amin'ny vovoky ny tany. Ny fitsangana ny maty zany no fototry ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no antoka sy fototry ny fitsanganantsika amin'ny maty ary raha tsy nisy ny fitsanganan'ny maty dia foana na dia izao toroteny na izao fampianarana ho tanterahana izao aza. Inona tokoa moa no mbola iverenan'i Jesosy indray raha toa ka efa any an-danitra ny maty? Inona no mbola isahirana Jesosy indray raha toa ka efa any avokoa zay rehetra lodimandry ao aminy? Ry havana malala, ry mpiara-mianatra namako isa, izay maty dia mbola ao amin'ny vovoky ny tany miandry. Ao amin'ny Petera voalohany moa dia lazainy, Petera voalohany toko voalohany 1:4 manao hoe misy lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahiry any an-danitra ho anao, ho anareo, ho antsika rehetra. Midika zany fa ny lova ho antsika dia voatahiry ao an-danitra fa mbola tsy any akory, fa miandry ilay fotoana. Fa ny mampalahelo eo am-piandrasana izany dia tena miasa mafy Satana. Manao ny fomba rehetra mba hahatonga ny olona hino fa isy ny filalovanangatra, mampianatra Satana, mampirisika ny olona, manentana ny olona Satana, fa iverina fa mbola misy fanahy mihelohelo eny ambadibadika rehetrarehetra any, ary dia mampiasa famantarana sy fahagagana mahagaga izy amin'ny tahanan'ny olona, indrindra mieloha ny fiviany Jesosy. Raha mihainao ny aino manjiry no be deaibe ny malagasy ny tia mihaino tantara. Fa atao mivoy zany filalovanangatra, fiverana fa mbola afaka miresaka aminao reny olo tianao. Dia nararotiny inga Alain Rival zany toe-javatra zany satria ny olona mora malahelo. Ary tena voalaza fa Satana no ambadika izany toe-javatra izany. Ny fanao devoly ireo famantarana ireo dia maneho fa ny hery mampiray ny afatra démonie dia fiantsoana avelo. Tsy ny asa irery Satana fa misy miara-miasa aminao ny dragona, miara-miasa aminao ilay biby ilay fahefana manohitra an'Andriamanitra, miara-miasa aminao ny mpamina ny sandoka, ary mampalahelo azy eny miara-miasa mpitoro ny tenin'Andriamanitra Satana, ka eny ammonimpompitra aza dia toriny zany filalovanangatra izany. Ry mpiara-mianatra namana, tsy Andriamanitra ny loharanony aviany sy ny andohan'ny filalovanangatra. Tena tsy avy amin'Andriamanitra izany, fa Satana no manao zay amambonany izao tontolo izao ho amin'izany filalovanangatra izany, ary izay tsy miorina akory ara-baiboly na dia kely monja aza. Efa ela Satana no niomana mafy amitaka an'izao tontolo izao, efa tena ela Satana manao ny fomba rehetra mba amin'ny tahana ty olombelona ity. Fa ny mahafinaritra dia izao ho anao androany. Daoka aorontsika amin'ny Kristy ny fanantenantsika ny amin'ny famonjenantsika. Manasa antsika mba hanaiky ny sorona nataony ho antsika tsirairay avy. Manasa antsika hanantena sy ino ilay fiheviany tsy ho ela zay fototry ny fanantenana mahafinaritra ho azy ho anao. Tadio tsara fa ny amotika izany fanantenana izany ny tena tanjon'ny Satana. Ary manao ny famakitarana sy ny fahagagana maro samihafa mahatalanjona izy mba hahatonga ny olona tsy eriseritra loatra intsony ny fahamarinana ara-baiboly. Tamin'ity herinandro ity aza zao dia nanatrika fahafatesana nandevona dia nahitana zany indrisy mampalahelo. Fa mbola betsaka ny olona no tsy mafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa mbola variana. Ary zay ny fampahirizana ataony totoana fivavahana manao hoe mbola ihany izy. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny ady farana ataon'ny Satana dia ny amotika ny fiankofantsika amin'Andriamanitra. Ary ataony daholo izay fomba rehetra azony ataony, ka ataony daholo sary mampatahotra amin'ny toe-javatra mitranga amin'ny olombelona, ary zavatra hitranga aza dia izy mihitsy no iseho hivantana fa ho Kristy.
ny soratra masina ry havana ry mpiara-mianatra namana isany de milaza amitsika fa ny tena fiarovana azo antoko ho anao de mifandray isan'andro san'andro am' Jesosy ary tiako ianao mba handray anjara am'izany rehetrarehetra zany ary na de eo aza ny fampitana ataon'ny satana na de eo aza ny ezaka ataon'ny satana de ianao kosa miezaka hiazona mandrakariva an'Andriamanitra hoy izy hoe izay mitady amin'ny fony rehetra de alala ny famarinana ary miezaka nadio ny fanahiny amin'ny alalan'ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'ity androany ity aoka tsy voarebirebony zay mety filalaovana angatra ianao fa aoka na tena ilay fiaviana sy le fanantenana mahafinaritra fa ny tena ny tompo midina avy an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny fian'ny arkanjely ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana ireo maty zany zay nanao sitrapon'Andriamanitra de mbola mivovoky ny tany miandry le fananganana azy fa zay rehetrarehetra miseho to eny ivelany eny satana ho ambadika izany koa de miantso anao indray andao hifikitra amin'Andriamanitra indray isika fony fotoana atsika kanefa na izany aza na foy aza de azonao andraisana fanapa-kevitra hifikitra amin'ilay Andriamanitra tsy mety diso ilay Andriamanitra zay mitondra anao ho an'ny mifamonjena ka tsy anaiky ho voafitako rehefa agagana zay tao fa agagana manaitra kanefa tsy avy amin'Andriamanitra reny fa hifikitra kosa isan'andro san'andro ny tenin'Andriamanitra ka iorina amin'ilay ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia 40:20 tompo ane ombanao indray ka raha sitrapon'Andriamanitra de eo nandray tsika amin'ny fotoana manaraka koa dia ny fiadanan'ny tompo ane ho anao sy ny ankonanao iroso indray tsika amin'ny fanatitra izao fanatitra anoanantsika izao sekoly tsika izao ka de iroso amin'izany tsika ankehitriny vavaka risika Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotranao izahay noho ny amin'ny lesona sarobidy izay nomenao anay amin'izao vaninandro iainana zao tokoa dia tena mirongatra ny fitaka ataon'ny satana ny amin'ireny odimandry ireny mangataka anao izahay mba voaro amin'izy ireny ane ny tsiraray avy aminay izao mpiaino izao mpiara-mianatra amiko izao ka samy fikitra ny teninao zahay aoka ny teninao no fiarovana ary ampio zahay ifandray aminao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia mitahiny fanatitra zay nataonay teo mba ho havita be eo amin'ny asanao ane izany amin'ny fampivelarana ity sekoly maminay ity dia mitahi zao mpiaino zao mitahi any tsiraray avy ny vavaka dia tonononay sangatany amin'narany Jesosy reriany amen. Mianatra eo tongotra